Araky ny tolo-kevitry ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andininy voalohany. Faly miarabantsika jiaby mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy karakory tsika tsikiraikaraiky any atokantrano any salama vetsika any. Ny makasiky ny toe-draharaha politika ihany no zaraintsika eto findrindrindra amin'izao fotoana izao ty fa indrindra ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta vaovao zay tarihin'ny prime ministre Tsay Christian. Nisy manko ireo ministra tafaverina amin'ny toerany ary misy ihany koa ireo ministra tsy tafaverina ary tsy voatendry. Ohatra amin'izay zao Lalalatendry Rakotondrandrafy sy ny namany. Ary nanambana na mafy filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina mba hanohizany asa ireo voatendry ary mba hanatsara ny asa indray ireo voatendry indray. Ary natsipiny ihany koa ireo ministra vaovao mba hanao antsakasan-davina izay andreketany andraikitra masina izay sahaniny zany. Ndao ary ho jerintsika izy daholo ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta vaovao izay tarihin'ny prime ministre Tsay Christian izay. Misy ny fiarovam-pirenena général de corps d'armée Sahavelo Lala Monja Delphin. Ministre Sindrarahambahiny Rasata Faravavy Tafoka. Mpitahiry Tomokase-mpanjakana ministre ny fitsarana Rakotomandimby Benjamin. Ministre fitsaram-pahefana sy ny fanajarinan'ny tany Naina Andrizotohaina. Izy manko mbola tafaveriny eo indray. Ministre ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rindra Hasimbelo Rabaranirina Risson. Izy manko mbola tafaveriny eo indray ihany koa. Ministre ny atitany Rahajavololy ny aina ny Ritso Harinandrasana. Ministre ny filaminam-bahoaka contrôleur général de police Rakotoarimanina Herilala. Ministre ny fahasalamanam-bahoaka professeur Azely Arivelo Andriamanatany mbola tafaveriny eo ihany koa. Misy ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa Samina Lola ary ministre ny fanabeazam-pirenena Sahondrary Malala Marie Michel mbola tafaveriny eo ihany koa izy. Ministre ny fampianarana teknika sy fampiofanana arak'asa Rasolo Arso Marie Marceline. Ministre ny fambolena sy ny fiompiana Hajarison François Sergio. Ministre ny fampiroboroboana ny industria sy ny varotra ary ny fanjifana Ralamby Firinga David Herzou. Ny ministre ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Ramonja Velo Manamboaka Valérie Fitzgerald. Ministre ny angovo sy ny ankoranafo Olivier Jean Baptiste. Ministre asa vaventy Rafidson Risara Théodore. Ministre ny asa sy ny fampananana asa sy ny asa panjakana ary ny lalàna sosialy Zakaboana Hanitra Fitiavana. Ny ministre ny harena kibon-tany sy loharano-karena stratezika Rakotomalala Harindraina Olivier mbola tafaveriny ihany koa. Ministre ny jono sy ny toe-karena ny manga Matanty tsy manao raty Bobera ary mbola tafaveriny ihany koa. Ministre fizahatany sy ny asa tanana Dewa Viviane. Ministre ny ponina sy ny firaisankina Razafinjato Aurélie Marie Augustine. Ministre ny postra sy ny haitao arakady sy mirindra Stéphanie Delmoty. Ministre ny rano ny fidiovana sy ny fanadiovana Andriamanelso Lalaina ary ny ministre ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy Fontaine Max Andonirina mbola tafaveriny ihany koa. Ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena Abdullah Marsan Mostafa. Ministre ny serasera sy ny kolotsaina Mara Volomaranty Dona. Ministre ny délégué miadidy ny gendarmerie pirenena général de division Andriatsarafa Andriamitovy Rakotondrazafa mbola tafaveriny ihany koa. Secrétaire panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Andriamanoiso mbola tafaveriny ihany koa. Secrétaire panjakana miadidy ny Zanamahefa Tahiny Avo Maminjatovo. Zay ny ireo ministra mandrafitra ny gouvernemanta vaovao izay tarihin'ny prime ministre Tsay Christian zay. Ndao ihany koa ho jerentsika fanokefitra nataon'ny fanambarana ary fanokefitra nataon'ny président république Andry Rajoelina zay. Ary zay ihany koa no afaka nojarentsika eto. Azadino hatrany tompolahy sy tompoko vavy ny abonné na manao zay na manao commentaire ahafahantsika matsaratsara zavatra izay. Makasitraka makatelo la tompokolahy sy tompoko vavy. Andriamatoa prime ministre lehibe an'ny gouvernemanta Andriamatoa sy Ramatoa isany mpikambana andrafitra ny gouvernemanta vaovao. Ianareo mpanao gazety ry vahoaka malagasy tompokilasy tompoko-vavy. Ampifaliana no iarabako sy itsidiako ny tokantrano tsirairay avy amin'izao takariva izao.
ary eo ihany koa ianareo tonga manatrika izao lanonana ofisialy fanambarana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernementa vaovao eto amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Tamin'ny fahenina amby folo ny volana novambra 2024 dia nisafidy ny tenako ny vahoaka malagasy anohy ny asa fampandrosoana izay efa napetraka teto amin'ny firenena, ny safidy ny fandrosoana, ny safidy ny filaminana fa tsy nanaiky ho zarazaraina ka noho izany izany daty izany dia mipetraka tsy afaka ato an-tsaina ary mipetraka ato am-po ary mibaiko ihany koa ny lalana ho ale anasoavana ny vahoaka malagasy sy ampandrosoana any Madagasikara. Mazava ny lalana hodiavina ao anatin'izao mandat faharoa izao. Ny tanjona voalohany dia ny fanenana ny afahantrana izay misy iainany vahoaka malagasy. Ny faharoa dia ny ampiakatra ny fiarom-piainan'ny vahoaka malagasy. Ao anatin'izany dia tsy maintsy tohizana ny ezaka sy ny asa rehetra izay efa natomboka hatsaraina ny fomba fiasa ary indrindra dia tsy maintsy ataontsika ny fomba rehetra mba hampamiratra ny Madagasikara. Nametoky atsika ireo mpamatsy vola, mametoky atsika ny sehatra iraisam-pirenena ary zany indrindra voela voaingana dia sambana 20 taona aty aoriana tamin'ny idirantsika tao anatin'ny vondrona SADC dia ny safidy izy ireo any Madagasikara amin'ny alalan'ny tenako hitondra sy ho filohan'ny vondrona SADC amin'ny taona 2022. Midika zavatra lehibe izany satria raha tadiditsika tamin'ny taona 2024 dia teto Madagasikara no nisy ny olana. Madagasikara zany no firenena nodedavana vahaolana. Ny filohan'ny SADC tamin'izany no mitsara sy mitondra ny vahaolana hoentina. Izany mahavoasafidy atsika ho filohan'ny SADC zany dia mijika fa efa mizotra makany amin'ny lalan'ny maritoerana sy ny sehatra iraisam-pirenena tsika ny dikan'izany manomboka amin'ny taona ho avy i Madagasikara indray zany no hamany olana misy ao anatin'ny vondrona SADC ary Madagasikara tsy hitondra olana intsony fa hamany olana aty amin'ny vondrona SADC. Efa itsika ihany koa zao no secrétaire général ny COI, ny Commission de l'Océan Indien. Isika ihany koa no filoha lefitra any amin'ny Nations Unies ao amin'ny fitarihana ny fivoriam-be izay atao. Manana candidat ihany koa tsika amin'ny tantara voalohany ho président ny commission ny Union Africaine. Tsotra no zavatra lazaiko. Ny mampamiratra n'ity firenena ity tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy fa ezaka lavareny. Ary ny zavatra afaka lazaiko ankehitriny dia tsapa hita an'ireo filoham-pirenena aty amin'ny continent africaine fa manana ny toerany zany Madagasikara zany ary mamiratra ny diplomasia atsika ankehitriny. Ho tohizatsika zany. Ho tohizatsika zany amin'ny ezaka zay anafaka ny Madagasikara ao anatin'ny aizina zay niainantsika nandritra ny taona maro. Mahandro tsika ankehitriny fa ny mpitondra ankehitriny reny nomenatsiny sa mpitondra ny fandimby. Mampieritreritra sy malasa saina zany. Fa kosa tsika tsy milavolefiny araka ny teny efa nomeko, araka ny fanamby efa napetrako, tsy maintsy mandroso Madagasikara ary zay ny ilaina mpiara-miasa vonona sa anova an'ity firenena ity. Zay ny mazava-dehibe ny fotoanantsika androany amin'ny ametrahana ny gouvernementa vaovao.
manaja ny rafitra demokratika isika satria rehefa avy miatrika ny fividianana solombavam-bahoaka isika nivoaka nisan'ny maro anisy nivondrona maro anisy ary ao anatin'ny fanajana ny fenitra demokratika dia nametra-pelana ny gouvernementa tamin'ny 10 ny volana jolay lasa teo. Andro vitsy tao aorianan'izay dia nanendry ny prime ministre lehibe ny gouvernementa ny tenako ary araka ny nambarako taminareo dia naka fotoana tsara isika nanaovana tombana sy nijery todika ny asa sy ny ezaka an'ireo ministra mpikambana tao anatin'ny gouvernementa koa tonga anio tonga ny fotoana ho fanendrena amin'ny fomba ofisialy ireo ministra izay andrafitra ny gouvernementa vaovao ary koa ireo sekretera mpanjakana izay anampy azy ireo amin'ny fanatanterahana ireo programa anasa lahara-pamehana ny fitondram-panjakana. Araka ny teneniko teo dia mila manatsara ny fomba fiasa isika, mila miopana sy mitodika tanteraka amin'ny filana andavanandro ny vahoaka ary mametraka trano ny fanjakana tsara tatana. Ianareo no ministra notsongainy tanatin'ny maro tamin'ny alalan'ny sivana isan-karazana. Ny nanamarika anareo dia ankoatra ny fahaiza-manao dia nisongadina ny fahavononana hiatrika ireo asa sy fanamby rehetra miandry eo anivon'ny departementa izay iandraketanareo tsirairay avy. Efa mazava ny tanjona etsika anivana ny tantarany Madagasikara. Nandroso drafitra sy paikady mazava ho tanterahana ianareo ministra tsirairay avy ireo. Anteriko antrany fa ny ministra dia titra fotsiny ihany, zany anarana hoe ministra izany. Ny ministra dia tsy finalité na point de départ akory, fa ny ministra io vao manomboka ny asa io, tsy point d'arrivée fa io vao manomboka ny asa io ny point de départ. So mantsy nareo mieritreritra fa ministra dia tsy asa, io vao manomboka ny asa manomboka eto. Eto vao hijeritsika ny fomba rehetra natanterahana ny roviana mpandrosoana sy anivana ny Madagasikara. Maromaro taminareo no natao entretien, maromaro taminareo no nametraka nyreo engagement. Fa ny zavatra nyresahantsika dia hoy hoe tandremo fa tsy ministra no dia daviko, tsy ministra no dia daviny monsieur le premier ministre, tsy olona ho tendrena no ilainay, fa olona afaka anovan'ny tantara sy ametraka tantara eto amin'ny firenena fa indrindra ao anatin'ny departementa misy anareo tsirairay avy. Noho izany dia fahefana entina manatanteraka ny fanasoavana ny vahoaka ny toerana izay iandraketantsika tsirairay avy. Mila ezaka sy asa isan'andro izany mba anatratrarantsika ny tanjona izay matimatesantsika dia ny amoaka ny Madagasikara ao anatin'ny fahantrana izay era mahita, era malala sy sedrain'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tompoklahy, tompoko vavy, maro ireo nametraka CV ary naneo ny fahavononany an'olo-tanana ampandroso anyity firenena malalantsika ity. Ity gouvernementa vaovao ity dia ahitana ministra 4 ary ny 50 isanjaton'izany dia ministra vehivavy avokoa. Ity gouvernementa ity zany no gouvernementa be vehivavy indrindra. Maneo zany fa manome lanja ny miraleta isika eto Madagasikara ary voniny sy say manome anjara toerana sy andraikitra goavana ho an'ireo andriambavilanitra. Amiko manokana, ankoatra ny hoe mana-pahaizana sy mana-taleta dia
manolo-teny ary rehefa miasa dia miasa ny vehivavy malagasy ka mendrika asongadina amin'izay fahaiza manao n'izay asitsika tehaka ihany ho an'ny vehivavy malagasy. Androany ihany koa isika ary ao anatin'izay fanendren'izay eto aloha dia tiako milaza aminareo andriambavilanitra fa raha mbola misy safidy amin'ny hoe raha mbola mitovy ny fahaizana na mitovitovy ihany aza na somary latsadatsaka kely ary tsy maninona amin'ny lehilahy sy ny vehivavy dia aleoko foana ny safidy ny vehivavy. Ao olazainy tompon'andraikitra eo moa fa hatramin'ny ora farany ary dia mbola hoe iza no safidiany dia mibalanse foana makany amin'ny vehivavy. Ao ny ministre ny intérieur vehivavy, ao ny ministre ny enseignement technique et formation professionnelle vehivavy, ao ny ministre ny fizahatany vehivavy, ao ny ministre ny télécommunication vaovao vehivavy, ao mikasika ny fahaleovan-tena ara-tsakafo vehivavy. Maro samihafa ministre ny ao moa zay efa ministre eo fa noho izany maro ny vehivavy ary mino matoky sy manantena fa andeha aingana kokoa tsika amin'izao gouvernementa zay orafetsika vaovao zao. Eo ihany koa ny secrétaire mpanjakana izay efa napetratsika io hoe io dia hitarika an'ireo asa maika sy asa tena ilaina afanganana ihany koa eto amin'ny firenena. Anisan'izany ohatra ny secrétaire mpanjakana makasika ny souveraineté alimentaire zay ho tendrentsika androany. Ny secrétaire mpanjakana io zany dia anatratra ary eto dia miteny amin'ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy ho tratratsika ny fahaleovan-tena ara-tsakafo anao transformation agricole tsika eto Madagasikara ho ampitombotsika ny vokatra ary tsy maintsy anondrantsika na io vary na io katsaka na io mangahazo na io sorgho sy ny vokatra hafa samihafa anao transformation agricole tsika raha ao anatin'ny fotoana fohy izany dia ho tratratsika sy ho vitatsika efa vonona ny paikady rehetrarehetra ametrahantsika an'izany. Noho izany ny secrétaire mpanjakana zay miandraikitra ny fahaleovan-tena ara-tsakafo dia andrindra aloha voalohany indrindra ny fanaparitahana ireo zezika ny fametrahana usine fanaovana zezika ao anatrehan'ireo sopotro Madagasikara anankifito eto amintsika. Ny ministre zany efa misy tetikady lehibe sy goavana ho ataony fa misy zavatra kelikely ho ataon'ny secrétaire mpanjakana nefa tonga dia misy vokatra avy hatrany akoatra ny fanaovana usine akoatra ny fanaparitahana n'ireo engrais dia izy ihany koa no ikojakoja sy anametraka ireo fanamboarana an'ireo tohadrano maro be manerana ny Madagasikara. Io secrétaire mpanjakana io ihany koa no anaraka ilay teknika fambolena hoe pombivonja any Zimbabwe. Za moa voatany a Zimbabwe tao fa tena tena tolagaga ianao satria efa manondrana katsaka manondrana volo marobe ny ao Zimbabwe ary ifanampy amintsika izy areo teknika pombivonja io dia avy tao Zimbabwe no aparitaka eto Madagasikara. Ny olona zay manana tany eo amin'ny refitany 600 mètres carrés eo dia afaka mavely tena tsara ny fianakaviana ao anatin'izany teknika pombivonja izany. Ny tanjona apetratsika dia ampitombo ny vokabary eto Madagasikara ao anatin'ny taona fohy. Tsy ho kabary intsony io, betsaka nanao kabary ho an'ny Chine tsika zao amin'ny afaka andro vitsivitsy misy convention sy contrat ho signenany ary tsy maintsy ataontsika ny ampiakatra 520% ny vokabary eto amintsika ao anatin'ny fotoana fohy. Ao ihany koa ny secrétaire mpanjakana maro samihafa fa ho apetratsika ihany koa ny secrétaire mpanjakana miadidy ny électrification rurale et des ménages. Io no isehatra sy fampiraharaha sy ametraka ny programme anasa amin'ny famokarana herinaratra eny anivony reny commune zay mbola tsy misy jiro reny ankehitriny.
io sekretera-mpanjakana io ihany koa no iandrindra sy andraikitra ny fizarana ny azavana ho anao tsy ianao afa-tsy zay io sekretera-mpanjakana io satria ny tanjonao apetratsika dia afaka heritaona dia isitraka an'le jiro azavana ho anao ny malagasy tsy manana jiro manerana ny Madagasikara. Tsika tsy hiemitra amin'izay fitsikerana ho ataotsika fa maro ny olona nitondra fa vitsy nitondra labizinga manontany amin'ireny tokantrano ireny fa tsika kosa hitondra azavana satria tsika me azavana izarana zany azavana zany isaka ny tokantrano fa anazava ihany koa any Madagasikara iray manontolo. Ametraka ihany koa tsika ny sekretera-mpanjakana miandraikitra ny ady amin'ny fahantrano na ny secrétaire d'État en charge de la lutte contre la pauvreté et la réinsertion sociale. Io dia tsy ho mpanasa lamba foana ny olona fa ametraka tsika hoe inona ny asa mety mahavelona akoatra ny fanasana lamba, inona ny zavatra tokony ho atao hitsinjovana ny maha-olona. Ametraka ihany koa tsika ni secrétaire d'État en charge de l'économie et du plan, ni secrétaire d'État en charge de la coopération économique, na ni sekretera-mpanjakana miandraikitra ny fifandraisana ary économique iraisam-pirenena. Ametraka ihany koa tsika ny secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les stupéfiants. Io ihany koa mbola ho atao amin'ny manaraka ihany koa ny secrétaire d'État en charge de la digitalisation et des services publics. Ametraka ihany koa tsika ny secrétaire d'État en charge du commerce et de la consommation ary ny secrétaire d'État en charge de l'artisanat et des métiers. Misy amin'ireo zany mbola ho tendrena sy mbola ho fatenina ary eto koa dia milaza zany hoe zay misy fandraika amin'ireo dia misokatra ho an'ny rehetritsika zay tia tanindrazana maneho an'izay fahavononana izay dia mbola afaka misivana sy mandray an'izany olona zay vonona an'olo-tena ho an'ny tanindrazana zany. Andriamatoa sy ramatoa ministra, voasivana sy niavaka tao anatin'ny maro ianareo. Mino sy matoka fa efa niomana sy efa vonona ho amin'ny andraikitra masina izay ankinina aminareo tsirairay avy ianareo. Antanteriko fa tsy misy ary tsy hisy fandeferana ny afanaovana tsirambina ny fitantanana amin'ny akapobeany. Mino aho fa tia tanindrazana nareo ary anao ny ezaka rehetra. Io moa teneniko hoe raha resaka ao ianareo ny ministra ny agriculture, ny souveraineté alimentaire, ianareo ministra rehetra tsy ao anatin'ny barao koa ny fandrosoana. Tsy ao anatin'ny barao no ho voavolo ny vary fa eny an-tsaha ny vary no volaina. Mila midina eny an-tsaha isika. Ny ministra ny rano vaovao tsy ao amin'ny barao no sokafana ny robinet dia ny mandeha ny rano fa mila jerevana ny fomba azahoan'ny malagasy rano, na io eto andrenivohitra na io any amin'ny districta tsirairay avy any. Rehefa nitety any Madagasikara ao ataontsika tanjona ny zavatra asa tsy nisy tsy vita hatramin'izay izahantsika ho atao. Nidina tany amin'ireny toeran'ireny ary rehefa mahita ianao eo vao mametraka fanamby satria zaho zao dia midina miresaka amin'ny vahoaka ary hitako any Besalampy tsy manana rano sotro madio. Amin'izao tsika miteny zao tsy hoe efa nisy dia tsy mandeha fa tsy misy mihitsy hoe jirama mikasika ny rano any. Anisan'ny tanjona ho apetratsika zany. Eo zany ny zavatra tiako afatra tiako apetraka atsika ministra, mila midina isika sur terrain. Vao misy ny olana mila midina tsika fa tsy andry ao anaty barao. Efa manome torolalana, manome toromarika, zay mba zavatra andrasana atsika. Andrasan'ny vahoaka fa tsy andrasako ihany, tsy andrasan'ny prime ministre, fa zay ny andrasan'ny vahoaka amintsika ministra tsirairay avy. Ao anatin'izany dia zava-dehibe loatra noho izany. Ny fatokisana napetraka ny vahoaka tamintsika koa tsy azo leferina ihany koa ny fijerevana tombontsoa manokana fa tokony homena lanja hatrany
ny tombontsoany be sy ny maro sy ny tombontsoa ambony ny firenena. Tsy ekena tsy azo ekena noho izany ny fanaovana kolikoly amin'ny endriny inona na amin'ny endriny ahoana. Ny fianianana zay ho ataonareo sy ahosiniavinareo dia ho an'ny vahoaka malagasy, satria anasony fianianana ianareo rehefa avy eo, rehefa makao amin'ny trano ny filakevitry ny ministra itsika. Zany fiananana zany tsy ho an'Andriamatoa Prime Ministre fa ho an'ny vahoaka malagasy no anaovanareo an'izany fiananana zany. Noho izany dia manakasina loatra ny adidy sy ny andraikitra apetraka aminareo, miandrandra fampandrosoana aingana sy mipaka isa-tokantrano ny vahoaka, koa ianareo no tokony andraikitra voalohany amin'ny fanatanterahana ny vinam-pampandrosoana izay napetratsika ho an'ny vahoaka malagasy. Ifanometana antsika, ifanampy itsika, satria iray isika, hiaraka hanasoa ny vahoaka malagasy isika. Andriamatoa sy Ramatoa Minisitra, maleova malasana ary ataovy ampitiavana ny asa rehetra izay tandrify anareo. Ataovy ho lara-pamehana ny fanajana sy ny fahamarinana. Tsinjovy hatrany ny vahoaka malagasy izay miandrandra fatratra amin'ny asa izay andrasana aminareo tsirairay avy. Andriamanitra ne anazava ny lalanareo eo ampanataterahana izany adidy goavana miandry anareo izany. Ho fakahirezana aminareo sy ho jiro anazava ny lalana izay ho alehanareo dia zaraiko aminareo ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny ohabolana fa 12 andininy fahatelo manao hoe akino amin'ny tompo ny asanao dia ho tanteraka izay kasainao. Mintsy matoky aho ary resy lahatra fa rehefa samy manatanteraka ny andraikitra antsakany sy andavany ny rehetra dia ho tratra ny tanjona sy mifanamby apetratsika dia ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.